miarabantsika mianakavy any atokantrano any ampiasana any eny an-dalana eny na ny eto toerana na ny any ivelany mahita ny eto fandarana amin'ny TV Presse tsika eto. Resaka momba amin'ny fahasalamana moa no resahantsika. Aretina anankiray izay ataontsika hoe be dia be izy ito eran-tany. Eto Madagasikara koa moa betsaka. Ny anaran'ilay aretina dia aretina efa fahentsika foana angamba izy io dia hoe ny Toxoplasmose. Ho an'ny olona efa voa dia mahafantatra an'izy io. Ho an'ny olona efa manana ny havana amin'ny voan'ny Toxoplasmose dia mahafantatra an'izy io. Ho an'ny olona mbola tsy voa moa dia tsara mba mahafantatra fanankalo famevaovaotsika. Ny Toxoplasmose zany dia aretina fahita misy eto ambonin'ny tany. Aretina azo avy amina kankana protozoaire anankiray izay ny anarany moa dia tenenina amin'ny anarany hoe Toxoplasma gondii. Ny Toxoplasma gondii dia kankana izy io. Io kankana io dia misy eto Madagasikara. Zay moa le agent pathogène moa zany no resahantsika hoe zay zany le otrika aretina mahatonga anazy. Agent pathogène ny Toxoplasma gondii dia misy eo amin'ny olombelona. Ny olombelona no tenenina amin'ny terme médical foana moa le izy haute définitif zany ao amintsika olombelona izy no tena mipetraka. Olona ray infecté dia izy io amin'ny alalan'ny sakafo nohanina, hena nohanina efa nisy an'ilay kankana. Satria io lasa ao anatin'ilay hena nohanina io zany lasa karazana sous forme anakista zany ilay kankana. Ny Toxoplasmose zany dia maladie cosmopolite, zany aretina misy eran-tany, misy eraka zao tontolo zao. Fa eto Madagasikara kosa aloha ny Toxoplasmose dia tena be dia be. Resaka anankiray manitikitika antsika any zany zao dia hoe io Toxoplasmose io moa zany dia misy karazany anankifiry. Izy avy ny olona mety ho voa amin'ny Toxoplasmose, ny olona malemy ihany ve, ny olona manana hery fiarovana malemy ve. Zany zavatra zany no resahantsika eto hoe ahoana zany Toxoplasmose zany, inona le otrika aretina mahatonga azy. Manarak'izay misy ny Toxoplasmose ho an'ny olona taty aoriana izy voavoa, misy mbola any an-kibo dia efa voa amin'ny Toxoplasmose, efa avy bevoka zany. Eo amin'ny olona manana hery fiarovana malemy na ny hoe immunodéprimé, misy koa ny Toxoplasmose any anatin'ny masina hoe Toxoplasmose oculaire. Ny ahoana dia resaka ray resahantsika kokoa rehefa avao dia ny fitsaboana sy ny prophylaxie na ny fisorohana anazy satria tena miconte be mihitsiny zay zavatra zay. Mihina fa afinaritra antsika zay zavatra zay. Dia ahoana ny fisehon'ny Toxoplasmose eo amin'ny olona anankiray. Araka ny resahantsika eto dia ny haute définitif zany ao amin'ny olona anankiray zany ny tena hipetrahan'ny Toxoplasmose. Misy kokoa any amin'ny saka. Io miteneny mahatonga ny diasy matetika aretin'ny saka izy io. Any amin'ny hena kokoa misy an'izy io, any amin'ny omby, any amin'ny biby. Ny Toxoplasma gondii zany ny anaran'ilay otrika aretina. Ny Toxoplasma gondii dia misy tipa manome atteinte clinique anankiroa eo amin'ny olona anankiray zany. Misy ilay congénital any an-kibon-dreny dia efa vola izazy satria le reny voan'ilay aretina nidiran'ilay kankana. Misy indray ny antony hoe réactivation an'ilay infection taloha, zany hoe le voa izy taloha dia seo indray izy aty aoriana. Iny zany eo amin'ilay olona immunodéprimé. Ny Toxoplasmose dia manana endrika anankitelo, 3 formes cliniques dia resahantsika teo. Misy ny antony hoe Toxoplasmose acquise, dia misy ny antony hoe Toxoplasmose congénitale, dia misy ny antony hoe Toxoplasmose chez les immunodéprimés. Endrika anankitelo zany. Ny olona tsotra io manana hery fiarovana ara-dalàna io dia mety ho voa amin'ny Toxoplasmose. Ary amin'izy io amin'ny ankapobeny dia tsy dia hita loatra ny fisehony aty ivelany zany hoe tsy hitanao fa rehefa manatona dokotera dia ny dokotera mieritreritra hoe misy zavatra hafa. Resahantsika eo moa zany ny fisehony antony hoe Toxoplasmose any amin'ny ankizy kely, le ankizy le mbola mianatra reny, na eo amin'ny vehivavy bevoka, na le ankizy voateraka. Zay zany matetika izy ireny tsy dia hita. Dia misy ny Toxoplasmose eo amin'ny olona voan'ny sida. Reny zany zavatra misy.
le toxoplasmose zany lay agent pathogène zany de manana misy forme anankitelo de misy ny antsoina hoe forme végétative de misy ny antsoina hoe forme sphérique na ovoïde de misy ny antsoina hoe oocyste ny toxoplasmose dia misy ny antsoina hoe io toxoplasmose io tompo de mifindra amin'ny alalan'ny zavatra maromaro ny loto indrindraindrindra ninona ny lotony ninona ny saka zay miara-miaina amintsika fa tsy voadio tsara ny trano zavatra atoreny noho izany mila atao madio tsara zany ny zavatra atoren'ireny biby reny mifindra amin'ny alalan'ny hena zay tsy tsara masaka tsara marihana etoana fa ny hena ray mety hipetrahany io kakana io raha toa ka tsy voadoro tsara tsy voandro tsara ao anatin'ny adiny roa ny hena ray dia ho voan'lay hena misy an'lay kakana ny olona anankiray zay moa ny rôle miasan'ny zareo docteur vétérinaire manara-maso an'ireny biby reny fikarakarana an'ireny biby reny misy ny fanafody omena an'ireny biby reny hôte définitif misy ny antsoina hoe hôte intermédiaire sy ny hôte définitif dia ny olombelona sy ny saka tompoko de tena hipetrahany izy io ny volo-tsaka de iny foana le mahatonga ny olombelona miteny hoe ny saka ny natonga an'io tsy ny saka rery tompo fa ny zavatra maromaro fanontaniana miperaka zany de hoe ohatran'ny ahoana moa zany fisehoan'izany toxoplasmose zany eo amin'ny olona anankiray resantsika voalohany eto ny toxoplasmose akizy amin'ny ankapobeny izy io de tsy hita ety ivelany raha tsy ela be rehefa tena any arina be any fa ny zavatra ahafantarana azy zany amin'ny ankapobeny misy ny antsoina hoe triade symptomatique reto zany ny ahafantarana anazy ahafantaran'ny dokotera anazy misy mafana misy fièvre zany adénopathie cervicale misy ganglion izy tsika misy vatovatona kely eny amin'ny ety amin'ny tenda ety de reraka be raha vao miseho reo de mailomailo zay moa le triade symptomatique fitenina dokotera anazy amin'ny ankapobeny reo de tsy voatery ara izy fa mety iseho zay mamay be foana le olona misy fotoana zany hoe mamay be le olona de tsy mety miafana mihitsy de misy ganglion ozy tsika gasy misy atodi-tarimo ozy tsika gasy lasa reraka be mailomailo zany fa mety isy voan'ny toxoplasmose io ary marihana etoana fa io toxoplasmose io dia misy fotoana idiran'izy io lay toxoplasmose zany na hoe temps d'incubation raha miditra ao mihinana an'le hena ianao androany na mikasika an'le volon'ny saka misy an'le izy ianao androany dia eo amin'ny 10 na 20 andro ao aorianany idirany inotrika aretina iny ao aminao de mety iseho amin'izay ny trangana aretina mety misy kokoa nefa ny amataonany amam-bolana maro amataonany le izy vao miseho misy ny sasany aty amin'ny 20 taona aty aoriana vao miseho zay zavatra zay zany antsoina hoe temps d'incubation miditra ao aminao zany ilay kakana kely le toxoplasmose izy moa zany tena hipetrahany izy io rehefa tafiditra amin'ilay olona akoatr'le hoe fambara miteny zay tsara be le fanontaniana mety hipetrahany izy io de mety any amin'ny maso mety any amin'ny hoditra mety any amin'ny tratra mety any amin'ny atidoha fa ny tena be dehibe de any amin'ny atidoha sy ao amin'ny maso eny amin'ny hoditra eny kokoa de mahatonga an'le izy mangididy ho resantsika daholo zay le antsoina hoe signe clinique ny toxoplasmose congénitale zany hoe le zazakely any amboaka de efa vao teraka ety ambonin'ny tany kokoa le zazakely de voan'le izy de lasa manome ny antsoina hoe forme majeure ny toxoplasmose le antsoina hoe encéphaloméningo myélite toxoplasmique zany any amin'ny atidohan'le zazakely zany lasa voan'izy io de iny vitsy izy io satria tsy de betsaka ny efa voan'izy io nefa tadio etoana fa mahatonga ny zazakely vao teraka de mifanitona na lasa tsy mahatsiaro tena na lasa mifanitana le zaza raha vao lehibe kely eo na ihany kokoa io toxoplasmose io tompo de mahatonga amin'ny vehivavy anankiray tsy mety mahazo zaza mihitsy afa-jaza lava foana zay zany zavatra mety iseho amin'ny vehivavy bevoka sy ny zazany ankibon'ny vehivavy bevoka dia izy io lasa miteraka olana ao amin'ny mason'ilay zazakely vao teraka manome an'ilay aretina anankiray choriorétinite anarana aretina moa zany any amin'ny maso any manarak'izay mety manome any amin'le zazakely vao teraka any forme viscérale lasa misy an'ireny le mavomavo reny izy gasy moa miteny reny hoe ngorongosy ictère néonatal na fitenin'ny dokotera anazy mety amin'ny splénomégalie mety ho lasa ome lehibe mety ho lasa lehibe ny ratin'le zaza zany
zay zany a zavatra mety iseho manarak'izay mety anao anazaraka mety mahikely le zazakely misy any kokoa ny zavatra mety ho fisehoan'le izy eo amin'ny zazakely voateraka sy ny ankizy kely a de retard psychomoteur lasa dondrodondra le zaza donto be le mandreraka be reny de tezitra ny ray aman-dreny de be desy mipampianatra avana de mipampianatra ny lasa masika rehefa lehibe tony le zaza dondrona tony taranaky ny ray aman-dreny dondrona tony angamba tsy mianatra be desy nefa le aretina zay ny anton'le visite systématique isa-taona raha vao mianatra le ankizy satria anjaran'ny dokotera ny mijerany izy iny tiaka izy ty a mpampianatra miteny hoe misy retard ty zazy ty tsy maharaka loatra dia alefa manao an'le visite saina jeren'ny dokotera mety torana lava le ankizy ampianarana mety tsy matadidiny ninona mihitsy fa de mianatra eo de tsisy tadidiny zany zavatra zany zany mety any kokoa manao macrocéphalie lasa kelilokely mety efa nahitan'ireny tsika lasa manao macroce kely ny atodohan'le zaza mety mifanitony mety manao an'le aretina le nitenenitsika teo chorioretinite zay zavatra zay zany zavatra mety iseho amin'ny ankapobeny eo amin'ny ankizy eo amin'ny olona voan'ny sida na hoe olona immunodéprimé na hoe ny olona manana ny immunodéprimé moa zany de ny olona voan'ny sida ny olona voan'ny cancer ny olona manao traitement amin'ny corticoïde lava be reny olona reny a de amin'ny ankapobeny de voan'lay aretina le toxoplasmose zany mamelany amin'ny antodohany de mamela izy ny antsoina hoe encéphalite ny fisehon'izy io am'zao fotoana zay a dia mamay be le olona de manarak'izay marary ando lava foana io moa zany afatarany gasy anazy marary ando foana tena fisehoany iny marary ando lava de minina fanafody manala an'le manantena de tsy mety miafana mihitsy de manana trouble de la conscience manarak'izay de mety misy mifanitonitina lay olona anankiray satria am'zao fotoana zay de efa manafika any amin'ny atodohan'lay olona le izy mety hanafika ihany kokoa any amin'ny tratran'ny olona anankiray izy io any amin'ny poumon de any amin'ny foie le toxoplasme gondii zany zay le tenenina hoe dissémination de toxoplasme gondii na hoe parasitisme parasitémie zany ny fitenena azy manarak'izay lay kakana io zany de mety hanafika any amin'ny mason'ny olona anankiray de mahatonga ny olona anankiray na voateraka na efa lehibe na ohatrina ny tanora lasa tsy mahita tsara de misy karazany be dehibe moa zany ny anaran'ny aretina rehefa tafiditra ao anatin'ny manafika amin'ny mason'le olona ao izy io fa mety amme izy io ny antsoina hoe uvite postérieure chorioretinite zany izy io dia mety io amin'ny zazakely voateraka mihitsy de mety hita zay zavatra zay aty arina ty kokoa moa izy ho an'ny olo-dehibe de mety tsy mahita foana lay olo-dehibe zay zany ny fisehoany eo amin'ny olona anankiray ny eny amin'ny hoditra kokoa matetika de tena feno lasa mangidihidy lava le olona de jerena misy tasitasy de ny atsika gasy moa de lasa zatra miteny an'ity le hoe farasisa foana raha vao misy an'le lésion cutané zany misy maintimainty eny de mangidihidy de tsy mety afaka mihinana an'ity fanafody rehetrarehetra ty de maika koa le olona mbola mihinan-kinana an'zao rehetrarehetra zao de lasa miomby le aretina mila mitandrina be zany raha vao misy an'le mangidihidy be reny efa nitsabona fa tsy afaka de mba manatona re dokotera fa sady manao kototoa indrindra nareo vehivavy be voka le vehivavy be voka io manko de tena be dehibe ny vehivavy aniny satria be dehibe ny vehivavy lasa tsy mahazo zaza satria voan'le toxoplasmose tsy mety miteraka mihitsiny afa-jaza lava foana satria nahoana voan'io toxoplasmose io zay zany ny antony ilana an'lay fisafona eo amin'ny vehivavy be voka eo amin'ny any am'le zaza mbola any akibina hoe toxoplasmose fétale zany kokoa tompo de zava-misy zany satria mandeha manafika any am'lay zay le hoe transmission materno fétale avy any am'reny makany amin'ny zaza le izy ary miteraka lasa tsy fampin'lay rano le ranon-doha moa zany fitenitsika anazy hoe liquide amniotique lasa mekely zany na hoe lay ranon-dohan'lay izy de mety hiteraka infection ao am'lay zazakely mihitsy ny hoe manamanimba n'lay zazakely le izy le zazakely kokoa mety ho voan'izy io de am'zao rehefa teraka le zaza zany de tenenina hoe voan'ny toxoplasmose néonatal du zany hoe nouveau-né zany voateraka mihitsy izy de misy tranga misy misy signe neurologique mety mifanitana mety tsy mantsiary tena mety le lasa misy zavatra fahafa fietsika ataon'lay zaza mety masony fotsiny mietsikika na mitanany fotsiny ny mietsiketsika mety ho torana lay zazakely mety tsy mantsiary tena zany zavatra zany mety iseho akoatran'lay zavatra hita eo amin'ny mason'lay zazakely ny toxoplasmose zany dia tenenina etona hoe aretina tena be dehibe
enta Madagasikara satria nahoana be deabe ny tsy mandray andraikitra ny tsirairay tompona andraikitra misy antotanisa ave mahakasika zay dokotera omentsika ny antotanisa am'izay ny toxoplasme rehefa vo omentsika zay ny toxoplasmose dia mifindra satria le kakana tsy voavoana manao totoy za ianao ny tsirairay tompoko dia tokony any mahandro tsara ny hena hoaniny adiny roa farafakeliny itsika ao tokatrano reo mpanao hôtely rehetrarehetra reo dia adiny roa tompoko ny fandrahoana hena fa tsy atao anatin'ny fotoana vitsy indrindra moa tsika tia le manao masikita brochety indrindra ohatra mandeha mitsangatsangana amin'ny mazanga dia manao an'le masikita 10 minitra dia matsiro be mahafinaritra nefa iny hena iny tadiova mety misy kakana ao anatiny iny zay zany tsy mahatsara an'ireny noho izany fisorohana an'io zany dia any amin'ny fahadiovana manarak'izay ny vétérinaire manana ny asany zareo ny ordre national de vétérinaire manana ny andraikiny tokony mandray andraikitra ry zareo amin'ny fitsaboana famezana kaka ody kakana an'ireny biby rehetrarehetra ireny satria ady raha manao izy io fa tsy hoan'ny dokotera mpitsabo ny olona irery any ny anareo le mpanao sakafo any atokantrano reo tompoko dia mba ataovy tsara ny fanadiovana ny sakafo fanadiovana ny vilany rehetrarehetra ny fandriana atoriana kokoa fatorian'ny olombelona sy ny zavatra torian'ny saka dia atao madio tsara mihitsiny sasana tsara reny le toerana avy ny pipizan'ny saka reny diovina tsara rehefa avy mandray an'izy reny dia sasana tsara ny tanana misasa amin'ny savony raha azo atao arany dia sasana amin'ny eau de javel mihitsy ny toerana avy natorian'izy reny mba tsy ifindrany amin'ny olona manodidina ny toxoplasmose kokoa dia tena tenenina hoe ratsy dia tena ratsy satria nahoana mandany vola be ho an'ny olona anankiray zay marary lasa mandeha any amin'ny lany any amin'ny fitsaboana ny vola tokony anaovana zahavatra zany hoe misy conséquence be ao amin'ny fiarahamonina zany amin'ny santé publique satria vola tokony anaovana zavatra fa lasa tsy mampisy tsy misy ny développement satria misy impact socio-économique misy fiatraikana any amin'ny vola zay ao ampelantanan'ny olona anankiray ny fitsaboana n'ilay toxoplasmose ny toxoplasmose dia tsy aretina mahamenatra fa aretina azo tsaboana ary tsy helikilika ny olona voan'ny toxoplasmose satria manko zavatra miseho eto Madagasikara raha vata mahita olona mifanitona dia lazaina fa voan'ny andro be lazaina fa zao nefa voan'ny toxoplasmose any amin'ny antoany le olona dia lasa mifanitona eny dia lasa daladala dia maninona dia lasa heliky ny fiarahamonina satria anisan'ny fisehon'ny toxoplasmose dia lasa dala le olona rehefa anerenany rehefa tsy voatsabo lasa kamo mianatra le ankizy dia lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina lay ankizy ka mandeha hianatra le ankizy tsy le ankizy ny ka mandeha hianatra fa le ankizy marary notsy lasa tsy mitana ntsony ny adoany dia kamo izy andeha ho any amin'ny andeha hianatra any be dia be ny vehivavy lasa helikiliky ny fiarahamonina satria nahoana tsy miteraka dia lasa iny le momba dia na io le olona lasa tsy mahita dia lasa helikiliky ny fiarahamonina iny le jamba tsy fanao zany zavatra zany fa ampiana reny olona ireny amin'ny resaka fahavoazana azo avy amin'ny toxoplasmose ny toxoplasmose zany dia hoe ady iraisantsika rehetrarehetra tsy olona ray miady amin'ny toxoplasmose fa ny mpiarahamonina ny miara-miady amin'ny toxoplasmose tsy ny ministera ny fahasalamana irery sy ny zay ao ambany fitantanany rehetrarehetra izay dokotera zay miasa mandray amin'ny olona voan'ny toxoplasmose fa itsika menakavy ny statistika eto Madagasikara dia tena misy tokoa satria Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny tena be dia be ny olona voan'ny toxoplasmose tena be dia be izy io Madagasikara satria nahoana aty amin'ny tany mandritsika ilay hygiène zany tsy dia misy loatra tsy manaja n'ilay fahadiovantsika mifanariana zavatra eny ananinany ny fanaovana maloto mikaka eny ananinany eny dia tena antony mahatonga an'izy io miparitaka be dia be eto Madagasikara ny répartition géographique angamba moa zany no tenenitsika hoe
ohatran'ny ahoana zany firy ny olona aiza hoe zany statistique omentsika zay eo amin'le profession à risque misy ny antsoina hoe profession à risque amin'ny olona voa amin'ny toxoplasmose de ny olona reo le mpitaiza biby hoe gardien et éleveur d'animaux reo zany de tena mora voan'izy reo reny le mpamono reo biby hoanitsika reo le pio biby reo zany de tena mora voany vétérinaire moa voalohany indrindra de ny olona miasa any am'ireny abattoir reny de ny agriculteur ny mpamboly manarak'izay ny olona mpikarakara zaridaina satria nahoana eny ny saka eny misy mikakay eny misy taina biby eny naninaniny eny ny olona mpiasa amin'ny laboratoire reny zany profession à risque voa amin'ny any satria zareo manipule an'le microscope manipule mikitikitika an'lay raha ijerena an'lay izy ny mpiasan'ny fahasalamana rehetrarehetra ny archéologue reny zany olona hoe profession à risque ny zany mila mieritreritra tsara reny olona reny raha vao misy zavatra hafahafa de manatona mpitsabo ny précaution à prendre zany inona zany ny fepetra ho raisina fepetra ho raisina dia mila manao madio aloha mitsabo tena manatona mpitsabo raha mahita zavatra hafahafa de reo olona le manana profession à risque reo de entanina manokana reo mba hanao visity ohatra ny olona le gardien reny ny olona biby rehetrarehetra sy mikitikitika ny biby zay olona mikitika varikena ohatran'ireny hoe personne non contact avec de la viande crue reny olona reny zany dia tena entanina manokana reny aninona anasa tanana tsara foana amin'ny savony isaky ny avy manao an'ireny na manao an'ilay gant diovina tsara ny lavabo na ny fanasan-tanana sy ny fikakazana reny ny evie reny diovina tsara fa tsy ataoko toto ny antsy avy nampiasana nandidina hena sy ny nama reny de diovina tsara machine avy mikarakara reny satria ao anatin'ireny mety efena n'ilay kakana kely diovina tsara reny amin'ny savony diovina amin'ny rano madio diovina amin'ny eau de javel raha azo atao de ny famonoana amin'ny biby any amin'ny toerana zay voara-mason'ny docteur vétérinaire tena micompte be zay reo am'zareo le personne à risque koa moa zany ny agriculteur ny mpamboly sy ny paysagiste moa zany ny fiteninazy sy ny mpikarakara zaridaina reny de milalao an'ireny taina biby eny satria eny ny saka mety manana mety ho voy izy reny ny mpiasan'ny laboratoire reny dia mila raha maso tsara mitandrina tsara reny reny moa tokony misy foana ny gant anaovan'rareo misy masque tokony anaovan'rareo eo amin'ny vehivavy bevoka de entanina foana hoe hoteneniko amin'ny teny frantsay izy io de adikako amin'ny teny gasy hoe ne consommer que de la viande bien cuite any amin'ny 67 degré farafahakeliny ny ondry tsika manko mieritreritra hoe ny enana omby io sy ny ondry dia ny ovin de manarak'izay ny crudité reo olona ny salady de diovina tsara atao madio tsara ambadika sy ambadika fa tsy ataoko toto rehefa mikarakara am'reo légume reo de diovina tsara de indrindrindrindra fadio ny mihinana crudité manta fotsiny tsy voadio tsisy fa nadiovana fa hita eny ananany de matsiro be dehibe ny olona manao an'izy reny manarak'izay akoatran'le fanasan-tanana dia raha azo atao de misy moa hoe manasa an'le rano asiana vinaigitra zany teknika kely moa izy iny faraka manodidididina amin'ny 2 minitra na 2 minitra eo zany reny zavatra hoanina reny zany raha azo atao de hoan'ireo le olona le miasa eny amin'ny zaridaina reny le olona de mba manaova botte de manaova gant fa manahirana be izy reny raha vao de tsy ina moa zany tsy voadio tsara tsy voaharo le zavatra nanaovana de hoan'ny olona zay ataontsika hoe voan'izy io dia tsy misy raha tsy mifanantonana mpitsabo apiny izy reny raha toaka efa lasa dala sy le miteniteny foana de hoentina manatona mpitsabo ona dokotera tsy misy ifandraisany am'le sistive le hoe mifanititsitona ny an'lo mararilo be de maritra afrina ihany koa zay hoe fitsabona le toxoplasmose tsara be la fanontaniana ka diagnostic différentiel moa zany ny fitenen'le izy hoe ny toxoplasmose
dia aretina hafa cysticercose dia aretina hafa fa afankaron'ny malagasy moa izy io satria aretina azy avy amin'ny sakafo nohanina izy io samy kakana kely reo ny cysticercose dia aretina azy avy amin'ny cysticercus cellulose ny toxoplasmose dia aretina azy avy amin'ny toxoplasma gondii fa ho resantsika amin'ny manaraka izay cysticercose satria eto Madagasikara dia feno dia tena feno ny olona voan'ny cysticercose fa ho resantsika izay fa ny toxoplasmose dia tena be dehibe eto a Madagasikara dia ny statistika zany zao eto Madagasikara dia misy dia tena misy izy io navoaka amin'ny ministeran'ny fahasalamana eto Madagasikara izy io dia tena maro ny laboratoire zany zao eto amintsika dia be dehibe ny laboratoire efa manao an'io fitiliana io dia manana ny statistika ohatra zao no navoaka ny zareo ato hoe tamin'ny 2010 io tamin'ny taona 14 dia nahitana 12 région teto Madagasikara nanaovany zareo ny fanadihadiana dia saika nahitany zareo toxoplasmose daholo nahita ry zareo tao tany teto Antananarivo 720 fito amby 70 tao Fianaratsoa 720 tao Mazanga zay zany zavatra déclaré hitan'ny ry zareo navoaka amin'ny Madagascar évaluation de la contamination de viande izy le hena zany io avy amin'le hena voan'ilay toxoplasmose noho izany ny fisorohana ny toxoplasmose dia ataontsika hoe ady iraisantsika rehetrarehetra alors ireo olona mifammetanantsika amin'ny fiadivana amin'ny toxoplasmose mba tsy hiparitaka izy io tsy handripaka hiteraka zavatra ratsy eo amintsika mpiarabelona eo amintsika tsirairay avy ao amin'ny taranakitsika eo amin'le faharitan'ilay fitsaboana ny faharitan'ny fitsaboana ny toxoplasmose dia manodidididina eo amin'ny 10 andro na 20 andro eo dia rehefa avy eo manao misy arakaraka ny dokotera moa sy arakaraka ny forme clinique sy ny zavatra hita fa manodidididina eo amin'ny 10 andro 20 andro eo dia rehefa avy eo manao contrôle dia mety mitohy izy io mety manao cure 2 na cure 3 lay izy fa ny fanafody tompoko dia teneniny etoana fa tena misy dia tena misy tokoa ny fanafodin'ny fitsaboana ny toxoplasmose fa tsy araka ny tenin'ny sasany tsisy fanafody izy io dia misy koa moa ny resaka sasany alefan'ireo olona sasasasany tsy vitan'ny dokotera mitsabo an'io toxoplasmose io fa misy manafangaro hoe aretina azy avy amin'ny famisaviana izy io hoan'ny gasy raha vao mifanitina na lasa dala le olona la miteniteny foana aretina azy avy amin'ny famisaviana izy io nisy namisavy io dia entina metrahan-tanana fotsiny tsy miady amin'ny fivavahantsika ny fivavahana manana ny andraiky ngeda be eo amin'ny fiarahamonina eran-tany miara-miasa mahasoa ny zavadrehetra ny fivavahana atao dia misy io koa le olona miteny hoe nataon'ny gasy izy io nisy namisavy izy io dia entina tsaboana any amin'ny gasy fotsiny dia efa lasa re amin'ny forme clinique lavitra be reny amin'ny stade de complication zay vao entina manatona dokotera dia tara loatra zany le izy amin'izay ora sy fotoana zay nefa tokony ho voatsabo ao anatin'ny fotoana vitsy ny toxoplasmose raha toaka vao miseho satria ny antony mora dia mora mihitsy mitsabo ilay aretina dia any fa tsy miady akory zay amin'ny fivavahana izay mpitsabo tsy miady izakay amin'ireo olona hoe manao ny médecine traditionnelle miara-miasa mahasoa isika mitsabo an'izy io mifammetanana fa tsy mifanilika zay manko zavatra miseho eto Madagasikara réalité zany zay hoe ailika hoe tsy vitan'ny dokotera hoe zany efa miteny hoe rehefa mifammetanantsika dia mora ny manao zavatra taotrano tsy efa nirery angamba hotsika malagasy koa mino somanantena angamba fa nisy resaka azo tsoahana tao anatin'izay dia misaotra betsaka atsika ny tokantrano any misaotra atsika rehetra izay mijery amin'ny internet misaotra atsika rehetra eny an-dalana eny dia misaotra betsaka ihany kokoa ny TV presse misaotra betsaka amin'ny mamiteny sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny fandarana toy izao fa dia mino somanantena fa mbola iresaka zavatra hafa sy isy tsoakevitra azotsika andraisina atao dia manao veloma amin'ny mandram-piona mandram-pitafo samy tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra